Askan'izay raharaha politika izay hatrany namorom-panao gazety androany maraina tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina ireo mpikambana teo aloha teo anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita ny CST nahafantarantsika azy izy ireo moa dia isan'ny nanambara fa tokony hafanganana ny fampandehanan-draharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Maro ny lesoka tokony harenina ary ny antso avy hatrany fitondram-panjakana ankehitriny handray fanapahan-kevitra entitra amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena. Izay nambarandreo mpikambana eo anivon'ny amicale des anciens conseillers supérieurs et sénateurs de Madagascar na ny ACS. Raha nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety andro maraina teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia verindreto mpikambana eo anivon'ny CST teo aloha ireto fa maika amin'ny fanarenana ary mitaky fanapahan-kevitra maika ahafahan'ny fitondram-panjakana mahazo vola vahiny. Fa eo andanin'izany ihany koa ny tokony hametrahana banky malagasy ahafahan'ny malagasy mampiroborobo izany toekarena izany. Ka ho anay zany dia tokony fotoana amin'izay ty repoblika fahefatry ty mba handraisantsika tanana amin'izay ny hoavintsika zay ary izay le mahita na mahatonga le fahantrana zao ny vokatra zay zavatra zay anome ohatra vitsivitsy aho jerentsika ny banque primaire vazaha daholo igny ireo vahiny daholo ataontsika hoe vazaha vahiny de mampiratana vahiny daholo reo mampalahelo azy zany hoe firenena anankiray tsy manana na banky anankiray azy vokan'izay dia ino ny prévise teo zao ny ministre ny finance vao namoaka didim-pitondrana hoe tokony alefan'ireo banque primaire reo any amin'ny banque centrale asa 10 na 20% ny devise any amin'izy zao raha fahalalanay azy hatramin'izao efa ray volana mahery tsy mbola misy zany zavatra zany ary io mahatonga mampitotongana ny ariary io rehefa metimety amin'ireo ny ampiakatra ny sandany ariary dia ataon'izay zavatra zay rehefa tsy mety amin'ireo dia tsy ataon'le izy inona ny tokony ataontsika gasy andao anangana zay ny objectif tena goavana anisany ho ataony ACS ny fananganana banque eto ga banque ny gasy eto Madagasikara. Anisan'ny nasindreo mpikambana ao amin'ny ACS teny ihany koa momba ny fampihavana pirenena sy ny fitsinjaram-pahefana ho azy ireo dia maika ny fametrahana izay fampihavana pirenena izay. Tokony atomboka faran'izay aingana io fampihavana pirenena io. Manamafy ny fampihavana pirenena koa ny fametrahana ny tany-tandalana mba tsy hisin'ny tsy maty manota. Aretina na azo ireo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena ny fiheverana fa azy ireo igasikara ka izay ataony ihany no ataony na dia tonga hatramin'ny fantikan-dalàna aza izany tsy ekena tsony ny zavatra toy izany. Ahoana ny fiderinay ny fitsinjaram-pahefana dia raina tokoa ny fanapahan-kevitra nanao ireny concertation nationale ireny. Ny zava-dehibe anefa dia ny fampiarana ny fehi-kevitra tapana. Tokony misongadina ireo rafitra telo sy ny andraiky ny avy: décentralisation, déconcentration, structure de contrôle et de suivi. Ho an'ireto mpikambana ao amin'ny ACS ireto dia mbola azo ataony manarina amin'ny firenena ao anatin'ny repoblika fahefatra nanambara ho vonona trany handray ny andraiky ny trano ny mpikambana teo amin'ny CST teo aloha.